Ny fanjakana malagasy no handoa karamany Dezenjirama raha ny Banque Mondiale no nandoa ny karamany Dezenjirama Ronwes dia ny fanjakana malagasy amin'izay no handoa izany ho an'ny Andriamatoa General Hadjatina Rasolmanana izay voavoatendry ny filakevim-pitantanana ho DG par intérim Jirama. Io no nambaran'ny ministry ny Angovo Andriamatoa Ralitera Niando nandritra ny famindram-pitantanana teo amin'ny DG teo aloha Ronwes sy ny General Hadjatina Rasolmanana. Vonina hitady vahaolana ho an'ny Jirama ny tale General vaovao Andriamatoa General Hadjatina Rasolmanana. Io no anisan'ny nasongadiny nandritra ny famindram-pitantanana taminy sy ilay tale General teo aloha ilay engineer Israeliana Ronwes. Andriamatoa Patrick Raharmanana moa dia nilaza ny mikasika ny mpiasan'ny Sodiaty handray karamahiany ny mpiasan'ny Sodiaty efa novahany fitsarana miady amin'ny kolokolona ny paky izay amin'ny ampahan'ny volany Mamiravatmanga sy ireo orinasany araky ny didiny voaka tamin'ny farantaona 5 mitentina 2.770 lavitrisa ariary mahery ny hany orinasa SPSS sy ny Amaranty ary 770 euro ny hany polyclinique Ilafy. Voalaza fa natao izo mba ahafahana mandoa karaman'ny mpiasa sy ho fampandehanandraha eo anivony ireo orinasa ireo ka tsana hatrany ny fiarovana ny orinasa malagasy sy ny fanananasa ao anatin'ny fanaran-dalana lavitry ny kolokolo sy ny tsy maty manota hoy Prime Ministre Hirinsalama Rajaonarivelo. Io mo anisan'ny soratra izay nambaran'ny Patrick Raharmanana tao anatin'ny kontiny. Nisy ary misy ihany koa mo ny hetsika sosialy lehibe izay ataony FJKM mifanometanana amin'ny fiangonana ny fanjakana 590 olona no hahazo sakafo sy fizaham-pahasalamana maimaimpona mandritra ny hetsika sosialy lehibe izay karakarain'ny FJKM eny amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina mandritra ny 3 andro. Tanora maro koa no hahazo tolotrasa amin'ny alalan'ny ranty ataony ireo fikambanana sy orinasa mandray anjara manokatra varavarana ho amin'ny fahaleovantena ara-toekarena sy ny fanarenana ny hasiny maha-olona. Nanamafy ny Prime Ministre Rajaonarivelo Hirinsalama Andriamaso fa laharam-pahamehana ho an'ny fanjakana ny ady amin'ny fahantranana ny fanatsarana ny fari-piaina ny vahoaka ny famoronana asa ary ny fiarovana ireo marefo. Nanazava ihany koa ny aviany amin'ny primature fa ny fiarah-miasan'ny fanjakana sy ny fiangonana dia andry lehibe iorenan'ny politika mpampandrosoana manapirofa finoana miasa mandray andraikitra ary mirotsaka ifotony eny anivon'ny fiarahamonina. Andriamatoa solombavambahoaka Rajerson Antoine moa dia tsy mitsahatra miteny milaza ny fomba fiheviny milaza ihany koa ny fomba fijeriny sy ny zavatra izay hitany. Efa noresahako i deputé Rajerson Antoine fa misy ny manomana hanala Prime Ministre ary misy miomana hametraka ny olona any amin'ny fokontany commune district ary manerana ny nosy. Raha io no tanteraka dia miverina indray ny fanao teo aloha ary tsy misy fanovana izany eto amin'ny firenena hoy atrany ity solombavambahoaka ity. Maneho izao ity fanesorana solombavambahoaka vitsivitsy ity fa misy ny fitanilana hoy izy hatrany. Nisy mantsy ireo nesorina tsy ho solombavambahoaka kanefa misy ireo tsy nokitiana akory na dia samy tsy nanatrika fivirina teny anivon'ny anterimeram-pirenena izao aza. Dia somary hafahafa ihany raha ohatra ka ny critère no resahana sy jerena ao anatin'izay. Fantatritsika tsara fa ny député Amady manko tonga teo ary nilatsaka hofidiana filohan'ny antenimieram-pirenena mihitsy izy fa voately tsy maintsy nanala ny firotsahany no niatony maro samihafa antranga teo anivon'ny Assemblée nationale indreny ary hitantsika tao izy natao fanokafana tamin'ny zavatra sahala amin'izany. Ny motif manko zany eto dia ilay règlement intérieur no entina zany hoe tsy fahatongavana manatrika na indray mandeha ary mandritra ny ataontsika hoe session ordinaire zany dia mitarika makany amin'ny fanalana an'ilay solombavambahoaka. Dia nefa raha mijery mahitsy sika dia mahita solombavambahoaka maro be tsy tonga teo anivon'izany antenimieram-pirenena zany ao ny ataontsika hoe Rirma ohatra député an'ny Tamatavy, ao ihany koa ny député Naivra Oldine ohatra, ao ihany koa ny député Lantorakotomanga ohatra sy maro samihafa izay tena hoe tsy tonga mihitsy nandritra ireo fotoan'ireo nefa maninona no sasany tazomina ny sasany kosa dia alana ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Ny zavatra mampanahy ihany koa eto anivon'ny antenimieram-pirenena dia araka nefa resahako antsika ihany hoe eo anivon'ny antenimieram-pirenena ny asan'ny antenimieram-pirenena zany dia asan'ny commission. Ny commission ny tena manapaka sy mandinika lalina ny fanapahan-kevitra rehetra
izay hoentina eo anivon'ny antenimieram-pirenena satria fombafomba fotsiny ihany sisa science plein air satria atsangatanana ny tena ho atao eny anivon'ny science plein air eny fa ny anivon'ny commission zany no manapaka hoe hoentina ivoaka ty sa tsy hoentina ivoaka ireo foloana lehibe an'ny commission ndreo nefany dia mbola tsy nisy niova hatramin'izao fa ilay napetraka ny filoha teo aloha Andry Nirina Rajoelina ihany iromara daholo ny ankamaroan'ireo raha tsy teny fotsiny hoe ny mahafanjakana fanjakana zany dia mitazona fiandrianam-pirenena ohatra dia ny ataontsika hoe commission de défense nationale Imbika Herlaza no mitana an'izay amin'izao dia fantatrareo ihany tantara sy ny dossier rehetra tamin'izy fony ministra ary nahatonga anazy ny alokaloka aty amin'ny solombavambaoko raha itentsika hoe ny amin'ny tanan'ilay antsoina hoe ny toe-karena sy ny tetibola zany izay tena loharano iodinan'ny fanjakana mihitsy ary mahafanjakana dia tiana lazafy mahefa no mitana zany ndraiky zany dia fantatritsika ihany koa ny tantara nisy fony izy ministra tamin'ny resaka écran place sisa tamin'izany fotoana zany raha tsy teny koa tsika hoe ny justice izy tsika na ilay atsontsika hoe ao amin'ny resaka lalàna zany dia misy ny mamantsara moa zany izay secrétaire général ny ministèren'ny ataontsika hoe ny fitsarana taloha izay efa nisy anteny tantara nialaka amin'ny ray sasany rehetrarehetra ireny nialaka tamin'ny Imbika koa tamin'ny fotoana androny eto tsika dia tsy olona ny anjehantsika tsy hoe makahala fa tany andreo olondreo tsika na zavatra ohatr'izany fa ilay fanovana mihitsy teny adivantsika ary tolomantsika hoe hovaintsika makaizy izy ity fa rehefa iza dia trongisina rehefa iza dia arovana ary rehefa iza dia afenimpenina ny zavatra malaza sy misongadina any ivelany mo dia vehivavy tirika iray milaza fa zanaky ny filoha Donald Trump nikla ilay vehivavy 5 taona monina ao Ankara no milaza fa i Donald Trump no rainy nangataka ny hanaovana fitiliana ADN teny amin'ny fitsarana izy saingy no lavina noho tsy fampian'ny-porofo na izany aza dia nampiakatra fitsarana ambony izy ary mikasa hitondra ny raharaha any Etazonia nilaza izy fa avy amin'ny tantarany reniny teza azy no nahalalany fa vokatry ny fifandraisany reniny biolojika tsy ara-dalàna tamin'ny Trump no nahaterahany hatramin'izao dia mbola tsy misy proof official na valinteny avy amin'ny Donald Trump fa ny malaza any ivelany kosa ity vehivavy izay milaza fa zanaky ny filoha Donald Trump araka ny navokany BNZC mo dia tondraka ny rano ao Amboasary Atsimo ary 2.7 no traboina vokatry ny fiakarany reny rano mandrare taorian'ny rosakorana ny fanesy dia olona 2.7 avy amin'ny tokantrano 700 no traboina tao Bevala Amboasary Atsimo marina fa tsy fahita firy any amin'iny tapany Atsimony nosy ny tondradrano tahaka izao tompoko vavy sy tompoko lahy zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitany heno hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka zay alatsaka hiato misesisesy zay fa tsala veneny resaka hametra beloma izahay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy